Fitaovana-tsika hatrany ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra raintsika sy Jesosy Kristy Tompo. Dia faly tafahoana amintsika mpanaraka ny fandarana logos indray manomboka amin'ity saison 2024-2025 ity. Izao indray tsika vao tafahoana taorian'ny ray volana fialan-tsasatra izay tsy nandehana ny fandarantsika ka manomboka ny masinandro androany indray tsika no mamerina misantatra indray ny logos na ny toriteny isaky ny alahady maraina. Mialoha andrenesantsika ny afatra dia manasa anareo hivavaka isika. Misaotra anao zay Jesosy fa tonga indray ny alahady maraina zay fotoana ny fanomezanao aminay hatramin'izay, izaranao aminay ny teninao. Misaotra anao nanomezanao izany fomba izany, nangataka aminao indray zahay ny hanatrehanao feno eto, ary indrindrandrindra nanendrenao ny vavako mba ahafahako manambara ny afatrao. Ny anaranao Jesosy no angatahako izany. Amen. Ny tena soratra masina zay akantsika ny afatra amin'ity alahady maraina ity dia arak'izay hita ao amin'ny filazantsara araka ny Marka. Marka toko fahafito. Filazantsara araka ny Marka toko fahafito, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo. Ary mitohy eo amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahavalo amby roapolo. Telo amby roapolo azafady. Marka toko fahafito, ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahavalo, ary mitsambikina amin'ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahatelo amby roapolo. Vaky toy izao ny anaran'i Jesosy. Ary niangona teo aminy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna sasany izay avy tany Jerosalema, ka nahita ny mpianatra sasany fa nihinan-kanina tamin'ny tanana tsy madio, izany hoe tsy voasasa. Fa ny fariseo sy ny jiosy rehetra tsy mba mihinana raha tsy efa manasa tsara ny tenany, satria mitana ny fampianarana voatolotry ny razana izy. Ary raha avy any an-tsena dia tsy mihinana izy raha tsy misasa aloha, ary misy fomba maro koa izay nasainy ho tanana, dia ny manasa ny kapoaka sy ny famarana mba amin'ny fanaka varahana. Dia nanontany azy ny fariseo sy ny mpanoran-dalàna hoe: nahoana ny mpianatrao no tsy manaraka ny fampianarana voatolotry ny razana, fa mihinan-kanina amin'ny tanana tsy misasa izy? Ary hoy Jesosy nanao taminy hoe: marina ny naminaniany Isaia anareo mpiatsara velatsihy araka ny voasoratra hoe: ity firenena ity manaja amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra. Koa foana ny ivavahan'ireo amiko raha mampianatra ny didin'olombelona ho fampianarana izy. Mahafoy ny didin'Andriamanitra ianareo ka mitana ny fanaon'ny olona. Andininy fahaefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo. Ary ny antso ny vahoaka hankeo aminy indray izy ka nanao taminy hoe: miaino ahy ianareo rehetra ka mahafantara fa tsy ny zavatra avy eo ivelany izay miditra ao anatin'ny olona no mahaloto azy, fa izay mivoaka avy ao anatin'ny olona no mahaloto azy. Ary rehefa niala teo amin'ny vahoaka izy ka niditra teo an-trano, dia nanontany azy ny mpianany ny amin'izay fanoharana izany, ny amin'izany fanoharana izany. Ary hoy Jesosy taminy: hay ianareo koa aza mba tsy mahafantatra? Tsy fantatrareo fa zay rehetra eo ivelany no tsy fantatrareo koa fa zay rehetra eo ivelan'ny olona ka miditra ao anatiny dia tsy mahaloto azy, satria tsy miditra ao am-pony zany, fa ao an-kibony ihany, ka dia mivoaka ao amin'ny fivoahana izany na nolazainy mba hahadio ny hanina rehetra. Ary hoy izy: izay mivoaka avy eo amin'ny olona dia izany no mahaloto azy. Fa avy ao anatin'ny olona dia avy ao anam-pony ny voahan'ny sain-dratsy, dia ny fijangajangana, ny halatra, ny vonoan'olona, ny fakambadin'olona, ny fieremana, ny lolo-po, ny fitaka, ny fijejojejoana, ny maso ratsy, ny fitenenan-dratsy, ny avinavina, ny fahadalàna. Zany zavatra rehetra zany no mivoaka avy ao anatin'ny olona ka mahaloto azy. Amen.
raha nijery ny lohateny ty toriteny androany ty nareo de hoe ny fahamasinana tsy matahotra pentipentiny. raha oaritsika an'le hoe fahamasinana de hoe zavatra fahadiovana fotsy tahaka zao akanjoko zao tsy matahotra loto raha toizana zany. Ny fahadiovana tsy matahotra loto na ny fahamasinana tsy matahotra pentipentiny. Zany phrase zany de contradictoire na paradoxal ao zany teny vahiny satria isika ihany mahalala hoe ny hazohavo alandrivotra na ny lamba fotsy halandoto, n'est-ce pas? Fa maninona ary no niteny an'izany isika dia ny texte eto no manazava azy tsara. Jesosy miteny hoe tsy ny zavatra avy ety ivelany no mandoto ny sain'ny olona fa ny fony mihitsy no efa simba ka mandoto azy ray mantolo hatraty ivelany. Tadidinareo ao amin'ny fotoana zay nisy ny safidrano ary rehefa vita ny safidrano de nanao fanatitra i Noa de niteny an'izao teny zao Andriamanitra hoe tsy andringana ny olombelona intsony ao Jehova fa ny fony de efa ratsy hatramin'ny fahazany. Ahoana tsara hoe ny fony de efa ratsy hatramin'ny fahazany. Isika miteny hoe zaza tsy manatsiny io, zaza c'est un enfant ahoana moa firazantsika zay innocent. Mais non, l'être humain est mauvais. Ny olombelona dia ratsy hatramin'ny fahazazany. Eo indrindra no petraka le teny malaza ny Jean-Jacques Rousseau le miteny hoe l'homme est naturellement bon mais c'est la société qui le corrompt. Zany ny teny malaza ny Jean-Jacques Rousseau izay tsy mitombona ara-tsoratra masina. Ara-piarahamonina amin'ny fahendren'olombelona ny fisainantsika andavanandro eny na ny taolo koa aza izay miaraka amin'ny amboalambo de amboalambo. Fa tsy zany ozy Jesosy, zay miravany Jesosy eto amin'ny Marka 7. L'homme est naturellement bon hono Jean-Jacques Rousseau mais c'est la société qui le corrompt. Zany hoe ny olombelona hono hoy Jean-Jacques Rousseau dia tsara de nature fa ny fiarahamonina hono no nanimba azy. Raha mihainao zany fehezanteny zany ianao dia eo ampianona zany fehezanteny Jean-Jacques Rousseau zany de ohatrany manako be ao atsofoko ao ilay fifaniliana andraikitra teo amin'ny Adama Seva fonin'izy ireo lavo tao amin'ny Saedena sa tadinareo. Rehefa ozy Andriamanitra hoe ry Adama aiza moa ianao fa nga ninananao ny hazo zay nandrarako anao de ahoana? Tsy zany no faute zareo ny olombelona. Jamais responsable. Non, tsy fauteko fa le vehivavy zay nomenao ao zay le izy. Je suis bon de nature, mon Dieu, mais c'est la femme que tu m'as donnée qui m'a perverti. Zay le izy. Izy indray nomeny Adama tsy Andriamanitra. Ny vehivavy zay nomenao ao zany hoe raha tsy nanao an'io ianao tsy voa. Zay le izy. C'est toujours les autres mais jamais moi. Zay tsika olombelona. De rehefa nitodika tamin'ny Eva indray Andriamanitra, ahoana zao nataonao zao? Nimena rana. Zany hoe le biby lava namboarinao fa raha tsy nanao an'io ianao de tsy voa. Zay mitovy amin'ny Jean-Jacques Rousseau. C'est l'homme est naturellement bon mais c'est la société qui le corrompt. Dikan'izany de zao hoe hitatsika ao anatin'izany diniky ny Andriamanitra sy ny olombelona voalohany tao amin'ny Saedena zany de zao hoe efa hatram'izay mihitsy ity fifaniliana andraikitra ity. Ny tsy faneken'ny olona ny responsabilitény. Ny fanontaniana mipetraka de zao. Move ny fiarahamonina no nanimbanao, nanimba ny olombelona. Sany mifamadika am'izany. Raha ny Marka 7:1 ka hatramin'ny 9 ary 5:4 ka hatramin'ny 7:20 de zao mifamadika ny olombelona no manimba am'ty fiarahamonina ty. Matetika atsika rehefa mateny tena efa ratsy zao fiainana zao ka. Tena efa ratsy ny fiarahamonina, ratsy ny olombelona, isika no manimba am'ty tany ity. Isika no manimba ny fiarahamonina, isika olombelona no mahatonga ny fiarahamonina ho tsy azo iainana intsony, invivable noho ny ataon'ny raha olombelona.
ozy ny teny frantsay il faut pas chercher midi à 14 heures andao tsy tady lavitra atsika fa ndao vakina fotsiny toy an'ny vaky teny tao amin'ny fahalavony zanak'olombelona tao amin'ny genesis de zao voalaza mazava tsara amy teny ao hoe voaozona ny tany noho ny nataonao, le sol est maudit à cause de toi. Raha vadika amy teny hafa de hoe matoa ty tany ity tsy azo iainana, matoa eto am'izao tontolo zao feno faharatsiana, de tsy hoe nisy faharatsiana latsaka avy any an-danitra fa no isika olombelona ihany, isika no mahatonga an'ity tany ity tsy azo iainana. No zany dia io no amafisany Jesosy eto amin'ny filazantsara anjaratsika eto androany. Ny fanontaniana mibahana ngezabe na question fondamentale apetraky marika zany dia lasa lavitra be ny azany réflexion ary tsy miresaka fotsiny izy eto hoe le fombafomba mpivavahana satria raha nanaraka ny vaky teny nareo de hoe manina ny mpianatra ao tsy manasa tanana alohan'ny sakafo fa araky ny fomba ny tsika fivavahana satria masy ny toe-tsaina jiosy de zao hoe eny andavanandro eny zany ny fampikasokasoka amin'ireo jentilisa de tsy maintsy manasa tanana alohan'ny sakafo satria sao de findrany fahajentilisan'ny olona. Zany ny fiatsara-mialatsiny jiosy, mila manasa tanana alohan'ny sakafo fa ny fampikasokasoka tamin'ny jentilisa, le jentilisa eto hafa firenena ohatra tamin'ny Samaritana, ohatra tamin'ny Romanina, ohatra hoe tamin'ireo mpanota vehivavy-janga sisy dia amin'ny finoany de hoe mila manasa tanana sao ifindrany fahotany olona. Io mahatonga le teny hoe ny fahamasinana tsy matahotra petipetina. Ary zay no zavatra ny voalaza zao fa ny marika te handefa lavidavitra koa hoe io no problema fototra ny fahadiso-kevitra tsika olombelona. Ary tsy vitan'izany fa izao kasiany marika mazava tsara, tondrony marika mazava tsara eto misy teboka ngeza be ara-dogmatika malasa eritreritra kasiany jaoneto indrindrandrindra mahakasika atsika protestanta, todika manokana amitsika protestanta. Raha iverenatsika le vaky teny teo de zao hoe ny mpanoradalàna sy ireo fariseo izay spécialiste de la loi, azo adiny dikan'izany hoe mpanoradalàna na scribe spécialiste de la loi nanome tsiny any Jesosy sy ny mpianany izay tsy manaraka ireo atao hoe interdit, ireo fady na ireo fandrarana izay lazain'ireo lalàna mpisoronana na lalàna levitika ao amin'ny soratra masina. Tsy ndriko tsara le hoe nomeny tsiny Jesosy sy ny mpianatra fa tsy nanaraka ireo interdit, ireo voarara. Ka ny filazantsara eto zany de mampiseho atsika mazava tsara fa tsy mitovy mihitsy ny fomba fandraisan'ny Jesosy ny atao hoe fandrarany lalàna sy ny fandraisan'ny fariseo ny atao hoe fandrarany lalàna. Tsy mitovy. Ary eto no ahitantsika ny toetratsika protestanta sasatsasany ataoko hoe puritain na hoe pietiste, ireo milaza azy ho olo-masina. Ho an'reto fariseo de mitovy am'ireo puritain mihitsy ny toetrany. Aminazy ny interdit dia natao mba hamerana farafaharatsiny ny fianaky ny faharatsiny. Hoe ny lalàna aminy na ny interdit dia nomen'Andriamanitra hono mba ho ferana ny fianaky ny faharatsiana eo amin'ny fiarahamonina. Izay mahatonga an'izy ireo manaraka an'le rituel d'ablution. Hitanareo le fombafomba hoe mandro zareo vao miditry ny trano. Sika gasy koa ne manao zany, hitanao la avy mandevona de mandeha mandro de mandeha manasa ny lamba fa sao de manaraka ny lolo de manasa tanana satria sao de tsy resaka hygiène io fa resaka problemana ny fifampikasokasoana maniolana hoe verina fa mandoto azy. Zay na fariseo fa nan Jesosy tena fanipaka am'izay tanteraka.
na ny Jesosy ny interdit na ny zavatra norarana voamaika catalyseur, voamaika excitant. Raha tanareo ohatra ny anao zao misotro kafe na mihinana sakay na mihinana épice de excitant filazan'ireny ozy dokotera, voamaika mandranitra ny faharatsiana izay efa ao aminao, tsy manakana ny faharatsiana ny lalàna, tsy mahasakana ny faharatsiana efa misy ny lalàna. Au contraire, ny interdit dia voamaika catalyseur, voamaika mandranitra ilay faharatsiana efa ao anatitsika. Tsindriko tsara zay zavatra zay, zay le avy ao am-pon'ny olona no mivoaka ty ivelany Jesosy ka mandoto azy, fa tsy hoe ny zavatra atao azy ty ivelany no mandoto ny fon'ny olona. Mazava tsara zany a, tsy ny ataony aty ivelany no mandoto ny fon'ny olona, fa izaho mihitsy ny efa ratsy dia mivoaka iny ka mandoto ahy, ary tsy mijanona amin'ny fandotona fa manitatra ka manimba ny hafa. Izay ny fomba filazan'i Jesosy azy. Révolutionnaire be zany fijerin' Jesosy zany, ary izay nanafitohina ny jiosy tamin'ny filazana azy. Noho zany isika rehetrarehetra tsisy avabena de miteny Jesosy hoe le mal vient de l'intérieur. Ny olana ny faharatsiana ozy Jesosy de tsy avy any ivelany fa avy aty anatiny no mivoaka ety ivelany. Fa ny zavatra mitranga dia lasa miamitombo ny faharatsiana satria samy mamokatra an'izany avokoa ny olona rehetrarehetra. Noho zany ny fombafomba-pivavahana na ny interdit religieux dia tsy mamaha olana na de singam-bolo iray azy. Na ny fiezantsika manaraka ny atao hoe moral. Ny moral tompoko dia karazana tip-top. Tanareo rehefa le vaky ny pneu de gratenao lay caoutchouc de asianao lakôly lay fingotra de apet tip-top, tsy manasitrana fa tip-top. Ny apôstôly Paoly ihany koa dia namelatra zany bebe kokoa ao amin'ny epistily ho an'ny Romanina, ary sa mihitsy aza Paoly lasa lavitra be kokoa na Paoly ny filazany azy. Ndreka jerentsika amin'ny Romanina toko 7:5 aona ny lazany azy ao. Romanina toko 7:5 ny anaran'i Jesosy. Fa ny fony, safady, Romanina toko 7:5, fa ny fony, fa fony tao amin'ny nofo isika, safady, fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota izay noetsehiny lalàna, ny filan'ny ota noetsehiny lalàna no ny asa tao amin'ny momba ny tenatsika hahavokatra ho amin'ny fahafatesana. Averiko ndray, fa fony tao amin'ny nofo isika dia ny filan'ny ota, zany hoe ao anatin'ny olona zany misy ny filan'ny ota izay nohetsehiny lalàna. Ny lalàna ndray zany ny voamaika nampirongatra ny filanina ao amin'ny olona. Amin'ny teny frantsay hoe les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, zany hoe mivatan-tenatsika ity, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Dikan'izany de zao ny interdit na ny fandrarana apetraky ny lalàna dia izay miteny hoe azo atao ty sy ny hoe azo atao zaroa ny fandrarana zay ataony apetraky ny lalàna hoe azo atao zaroa amin'ny resaka moral ny resantsika eto, na azo atao zatsy, ireo fandrarana apetraky ny lalàna reo izay miteny hoe azo atao zaroa, azo atao zatsy, dia voamaika ozy izy manosika atsika hanisa ny tsy fahatanterantsika, zany hoe mahatonga ny olona hifampitsikilo. Ny lalàna zany lasa nampiasain'ny olombelona hitsingoloana sainan'olona, hitsarana olona, zany hoe ny lalàna zany tsy manampy fa voamaika mamendrofendro, voamaika mandetika, voamaika mahatonga ana ity nataony ranona, ity nataony ranona. Zany hoe
eto zany ny interdit na ny fandrarana zay apetraky ny lalàna de lasa mivadika fitaovana ho fiampangana ho fanamelohana ary io lalàna io no ampiasain'ny devoly hanamelohana antsika olombelona de eo mpianona ianareo a de mino maromarina fa misy fanontaniana mandalo anatin'ny sainareo am'izao fotoana zao hoe araka anao ary tompoko ratsy ary ve zany lalàn'andriamanitra satria zay ny conséquence ny zay zavatra resako rehetra zay mety hiteny anao tsy anaraka lalàna tsony va isika misy aza secte anankiray zay ao Antananarivo aloha hoe tsy manaja ny didy folo tsony tsika zay ve ny dikan'izany ny valiny de mazava be tsia tsy zany fa ny fomba fampiasantsika ny lalàna no diso ny fomba fampiasantsika lalàna io ohatra ny fampiasana fanafody any ny fanafody zay omeny dokotera-nao a raha vao tsy apetraka ao amin'ny toerany sy nametrahana azy de mivadika poziny enina de découverte tsara indrindra hoe nahavita découverte ny dokotera ranona chercheur ranona nahita fanafody ny aretiny omamiadana any am'izao tena tsara nahazo prix Nobel de la science le olona fa tsy ampiasainao amin'ny tokony ho izy le izy de vao mainka micrée problema hafa ary mety hamono anao azy zany hoe zavatra zay tokony hamelona fa nampiasaina diso de lasa mahafaty izay ny tiany Jesosy lazaina hoe tena tsy azonareo mihitsy ny fototry ny lalàna fa nampiasainareo handetena ny hafa nampiasainareo hanamelohana fa tsy nampiasainareo ho am'izay ny antson'Andriamanitra azy no zany ny vaovao mahafaly zay lazain'ny filazantsarany marika eto zany ho atsika de zao hoe na eo aza ny faratsiana na eo aza ny fahalotona de zao tsy ny loto no tompony teny farany ary ny mahazatra atsika de hoe ny fahalotona mety andoto ny fahadiovana fa nazo de hoe ny famadika am'izany ny fahamasinan'Andriamanitra de ampy mandrakotra ny faratsian'olo zay hoe ny fitiavana manarina fahotana maro ny fahotana zao tontolo zao zay matevina ary tsy takatry ny saina dia raha Jesosy indray mitete monja zay madio sy masina de ampy mahadio azy zany hoe le paradigme amfanjakan'Andriamanitra mihitsy zany contraire ny fahazavana mandresy ny aizina ny fahadiovana manadio ny loto fa natsika hatram'izay de hoe ny aizina manamaizina ny mazava ny fahalotona mandoto ny madio contraire zany no zany ny fahadiovana tsy matahotra fahalotona araka ny lazaintsika tamin'ny fanoharana teo ka ny filazantsara ray amanontolo dia mampiseho antsika ny fanohitra am'izany ohatra zao Jesosy inona ny zavatra tsikaritra reo rehefa Jesosy manasitrana marary ao amin'ny filazantsara misy mahatsikaritra zavatra geste ataony Jesosy tactile azonareo zany tactile zany am'izao moa zany efa telefona atsika efa tactile daholo fa taloha le bokotra be reny telefona de le mila tsindrina le tactile otsika de amin'ny écran fotsiny kitiana dia miova ny zavatra rehetra Jesosy tactile Jesosy tia mikasiky jereo tsara fa boka kasiany ny olona jamba dia nametrahany tanany masony zany hoe aseony Jesosy mihitsy hoe tsy ny fifampikasokasoako amin'ny olona no mandoto ahy satria na ny fariseo de zay tanareo fariseo mitokatoka-monina tsy miaraka amin'ny olona rehetra izy fa heveriny fa rehefa fampikasokasoka amin'ny olona dia voaloto zany natonga ny fariseo nanometsina Jesosy raha mba fantatry Jesosy io vehivavy manoroka amin'ny tongony io tadinareo le vehivavy janga tafatsiropaka niditra tao amin'ny fanasana tao amin'ny Simeona de nanoroka tsy vita mikasika an Jesosy le vehivavy janga tsindriko tsara vehivavy janga fa mbola nanoroka ny tongony ary voalazany mpandinika fa iny fomba manoroka ny tongotry ny lehilahy iny a fanao ny vehivavy mpivarotena mitady client tam'izany fotoana zany azony Jesosy atao tsara mihitsy mitsipaka ny vavan'le vehivavy hoe mela tany aloha fampanota za Andriamanitra masina izy nefa dia tsy matahotra izany satria ny fahamasinan'Andriamanitra no mandresy ny faharitoan'ny olona ary raha maniraka atsika eto am'izao tontolo zao Andriamanitra dia tsy maniraka atsika hisitrika ny anaty bonkera na handeha hitoka-monina any amin'ny raha atao hoe toerana fisitahana fitokana-monina dia hanilikiliana ny sasany hanavahana ny olona matahotra hoe sao dia
ho simba ny finoko. Ny fiarako am'reny olona reny sao de manimba ny finoako. Mbola olona zaza ara-panahy zany. Satria mieritreritra izy fa ny hafa no manimba azy, fa tsy fantany fa izy mihitsy no problema fa tsy ny hafa ny problema. Zay masany tsy azony olona misy nanao débat be teto amin'ny Facebook teto hoe raha zany maninona tsy tonga de ny bara no akatrona fa ny zavatra any reny no simbanao. Maninona tsy tonga de ireny toerana fivarotana reny no tadiavinareo zany mieritreritra ve nareo fa rehefa dorana ny bara de tsy misotro toka tsony ny olona. Arao tsara le raisonnement Jesosy nareo ve mieritreritra fa any ny solution mba ho afaka ny olona tratrany addiction ny alcool dia anao opération dony kristiana extrémiste rehetra andray sabotra andray afo de anao tour du monde de ho dorana dolo ny bara rehetra. Vous croyez que ce sera une solution? De vice versa toizana dolo ny zavatra tsy any ny problème. Na asinao bara 20 areto rehefa afaka ny olona anankiray, rehefa afaka amin'ny addiction, reny zanaka ny manafaka de afaka tsy problème aminy fisiny bara isaky ny ray metatra. Tsy voatery vao misy bara re de mivily lalana izy fa sao de sanatrika amy telindrora vao mandalo an'le bara. Ce n'est pas la société qui est le problème c'est le mal en soi. Zay no lazainy Jesosy hoe ny faratsiana de avy eo am-pony olona ka mahaloto ny ety ivelany. Nio zany amaranako an'izao toriteny zao dia misy teny Jesosy amin'ny Lioka 10:7 zay misy an'izao teny zao hoe anaran Jesosy Lioka 10:7 mandehana indro zao maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany amboadia. Tena le sary mafe azy. Zaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry eo ampovoany amboadia. Izay ny toerana misy atsika. Ka eto de mitodika amitsika protestanta puritain rehetrarehetra. Ilay manava-tena, ny mpino tompoky tsy manava-tena fa miavaka ho azy eo ampovoany amboadia. Fa tsy hoe aloha zay hiaraka amy samy ondry ihany fa sao sanatrika mivadika amboadia. Ny amboadia de amboadia, ny ondry de ondry. Zaho maniraka anareo tahaka ny zanak'ondry ampovoany amboadia. Atoizako nefa rehefa avy eo na de tsy voalazako ato aza de hoe endre tahaka ny menarana ary mora tahaka ny voromailala. Nomen'Andriamanitra ny fahendreny izy, nomen'Andriamanitra ny saina izy hahaizany miaina eo afovoan'ny amboadia. Miaratsy zao fiainana zao, mariny zany. Miapotika ny fiarahamonina, mariny zany. Fa ao anatin'izany ny zanak'Andriamanitra de tokony hamiratra. Tsy andositra combat, tsy homenatra manoloana ny faharatsiana, fa eo izy misongadina ho azy. Tsy manava-tena fa misongadina ho azy. Tahaka ny volamena latsaka ambovoka, tahaka ny volamena latsaka ampovoan'ny charbon, maloto fa tsy mampiova ny mahavolamena azy. Zay ny atao hoe maturité kristianina. Fa raha mbola ianao no miteny hoe aloha misitasitaka an'ireny olo reny, aloha tsy dia mbola ianao zany matsapa fa ao anatinao mbola tsy matotra tsara ara-panahy. Raha zay nga nilazantsika azy. Koa dia ny tompony hoe ampatsiaro antsika mandrakariva hoe Jesosy niaraka tamin'ny mpanoradalàna, Jesosy niaraka tamin'ny fariseo, Jesosy niaraka tamin'ny romanina, Jesosy niaraka tamin'ireo olon'ny fiarahamonina zay tsy tokony fampikasokasoana fa vao maika izany nahatonga ny olona maro nanatona azy. Voninahitra ny eo an'Andriamanitra zay azy hatramin'ny taloha indrindraka ho azy mandrakizay. Vavaka sika. Misotranao Jesosy hoe nampahiratra ny masonay indray amin'ity maraina ity. Izay indraindray mieritreritra fa ny manodidina no olana. Fa ny tena olana dia ny fonay. Ary zany mahatonga anao miteny hoe anaka atolory ihany fonao. Areo ka ny masonao faly mijery lalako. Atolotray anao isan'andro ny fonay mba ho diovinao. Ka hanana ny fijerinao zahay raha mijery ny manodidina anay.
indro anao maniraka anay tahaka ny zanak'ondro ampivoan'ny amboadia masiaka de masiaka tokoa ny amboadia masiaka de masiaka izao tontolo izao kanefa nomenao fahenreny zahay nefa koa nomenao koa fahamoram-panahy manoloana ny zany rehetra zany tary ho lalana mandrakarivo zahay am'izay lalana tokony ho aleanay ny fahasoavanao jesosy kristy ny fitiavanao andriamanitra ray ny firaisana sy fiambona aminao fanahy masina ho aminay mandrakariva ny hatram'izao ko mandrakizay amen eny ary tompoko dia mirary soatsika rehetra indray samitain'andriamanitra name fotoana anareo ho amin'ny fotoana hafa indray eno matomboka